Efa miparitaka manera ny tanàna ny mahavoky avaratra amin'izao fotoana izao. Ny rano maloto avy amin'ny Valan de Mitchinger izay lakan-drano lehibe mamakivaky ny tanàna ny mahavoky sy tsara rano ary fiofio. Araka ny tokony ho izy, tokony indroa isan-taona no asiana fanadiovana ity Valan de Mitchinger ity. Tsy afaka miroso amin'ny fanadiovana nefa ny vahoaka noho ny tsy fananan'izy ireo ny fitaovana hoentina manao izany. Manay mafy izy ireo no sy ny fahadoboana lalimpaka sy miezinezina ao anatin'ny fokontany iva ireo amin'ny fotoana ny fahavaratra ho avy izao, ka manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana eto an-tanànan'ny Mahajanga ny lehiben'ny fokontany eny mahavoky avaratra. Dia manao antsoavo za zany miangavy indrindra misy amin'ny fitondram-panjakana ao moa zany mialatsika raha ohatra miteny anareo ray aman-dreny amin'ny tanàna mikasika zany commune, mikasika zany ao préfet, ao chef de région ho avy ity ny asara di eo zao Valan de Mitchinger eo tsy ariny etsika satria tsy zakany fokontany misy angamba Valan de Mitchinger eo, ka miangavy anareo fitondram-panjakana maefa mba hijereny io Valan de Mitchinger io eny amin'ny pobla izy aby reny satria efa mikantso misy efa tonga zao fahavaratra di miantso an-tanandroa izy miangavy anareo mba hijery akaiky an'io amin'ny fitondram-panjakana indrindra commune, ao moa préfet ray aman-dreny, ao chef de région mba vojenareo zay raha mba misy zavatra azo atao satria anareo za andraindrainay mikasika ny Valan de Mitchinger io. Ny fanadiovana ny lakan-drano eny amin'ny tanàna no ataon'izy ireo amin'ny farany herinandro avy izao, fa mikasika ny fanadiovana ny Valan de Mitchinger kosa tsy afaka manao izany izy ireo noho ny tsy fananana ny enti-manana anaovana izany.